Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity Alahady fa 9 volana Septambra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana io dia mitondra ny lohahevitra hoe mahafantatra ny marina amin'ny zavatra rehetra izy. Alleluia. Ny teny fanokafana dia amin'ny Jona 4:10 andiny 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Matetika maro amin'ny olona rehefa marary no tsy mahafantatra ny anton'ny olany. Miezaka mandray karazana fanafody maro izy ireo izay miteraka olana hafa ankoatr'izay efa misy. Rehefa tsy mahita fiovana izy ireo dia manomboka manontany tena hoe nahoana no mandalo an'izao olana izao, nahoana no marary mafy, nahoana no mitranga amiko izao. Eny, ny rahana ny fanahy masina hitarika anao amin'ny fahamarinana rehetra. Anisan'izany ny fahamarinana momba ny fahasalamanao. Afaka manampy anao ahafantatra ny olana izy ary koa ny vahaolana. Fantatrao ve fa mpanasitrana ny fanahy masina? Eny, izany tokoa izy. Hoy ny Baiboly, raha mitoetra ao anatinareo izy dia izy no hamelona ny vatanao. Tsy maninona na voalaza aza fa misy aretina mahazo anao, satria mitoetra ao anatinao izy ankehitriny dia azo antoka fa misy fiovana voninahitra ao an'Andriamanitra. Mety mpianatra ianao na manao fikarohana momba ny tetikasa iray. Ny fanahy masina no mpampianatra ao anatinao. Mila mihaino azy ianao satria mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Izy no fanahy ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahatakarana. Afaka maimeno anao amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izy, amin'ny fahendrena rehetra sy ny fahalalana ara-panahy ny amin'ny zavatra rehetra. Anontany io fotsiny izy. Tonga nampy anao amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanao ny fanahy masina, na eo amin'ny raharam-barotra, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny ara-boly zany. Tonga izy hanampy anao, hanome anao fahaizana feno mba hahatonga anao ho fitalanjonana. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianao, ny fanananao lehibe indrindra dia ny fanahy masina. Hampianatra anao ny tenin'Andriamanitra izy ary hampatsiahanao ny zavatra rehetra nianaranao. Ny fanahy masina no mitarika anao ao anatin'ny vavaka ary mampiseho anao ny ho avy. Noho izany, raha miaraka aminy ianao dia tsy ho rava na ho resy izany mihitsy. Aoka ny hetsiky ny fanahy masina sy ny asa fanompony ho velona eo amin'ny fiainanao, amin'ny finoanao, fa izy dia mitoetra ao anatinao ary miaraka aminao foana. Afaka miresaka aminy mihoatra noho ny miresaka amin'ny olon-kafa ianao. Misaora azy ianao amin'ny fanananao azy ho mpampianatra, mpanampy ary mpitari-dalana. Izao dia misy vavaka izay hanasako anao, izaho hiteny dia ianao amin'ny merina izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny asa fanompon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainako. Mifantoka mandrakariva amin'ny fitariany aho, satria izy no mampandresy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainako. Ny ara-bola, ny fahasalamana, ny asa, ny fianakaviana, ny fifandraisana ary ny asa fanompona. Mandeha amin'ny fahendrena ary mahay manavaka. Mahafantatra mandrakariva ny dingana tokony atao eo am-panatanterahana ny anjara voatendriko ao amin'ny Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fahasalamana manomboka ny atapindohanao ka